nosoratany toko gérard arabe manantsoa sy njara soa miora lalaina patrisia ho velominy ho ny miatra ny irina mirambola anjariliva lalaina miaraka amin'ny taina nantenaina sy arliva tovorazana mamonjy nandray feo anjariliva no nana totosa iaina zanako misy mahazo anao indray ngahy tsy maninona ka reratreraka kely fotsiny ka nahoana reny mbola tsy miomana ihany eniko zao ny rehefa ianao teo paompihana fotsiny fa tsy mianatra anganareo mianatra zay saingy ahoana kosy ary aiza ho any marary anao sa andeho any amin'ny dokotera sika aloha tsy marary aho ako salamy tsy mazoto fotsiny aho hianatra okay sady tsy haiko mihitsy ny zavatra mandindona be azany zavatra mandindona be inona fa tsy azoko aleo ary za iomany ina ary ty mahazo anao raha misy mampiahary nahoana raha tonga de mijanony aza matahotra bebe mivavah fotsiny ho asy mingaly omba anareo mandrakarivana eny tompo anaka ary andeha anao tosy vetivety dia avy eo tsika misakafo angana renao dia aza be kely na sao dia ho tara eo ka tsy azo toerana eny aloha dia tsy hisy dikany akory ny foazana maraina eny tompoko tsy ela enjana ianaiky ty mitsopotsopy amin'ny andro maiziny ity ka noho ny fianarana daholo zao ny anaovana an'izao ino endry koa zany ataovy eo andrisy no avindriaka iny anaovantsika an'izao fa tsy hoe noho ny fianarana ka mitovy ihany zany koa sady amin'izay mandeha tongotra be ty lala manivaka fandehanantsika ty kosa ngeky tsisy bus mandeha raha taraiky eo koa nge tsika ka tsy ahazo plasy eny aloha mihitsy sady ndry ela be rito eo ny omana ka ohatra ny nalaina fahafo zany akizako ka na za koa aza ngeky tsy afeniko amindry fa ohatra misy zavatra manindry mandry azany ory aina nisy an'izany ve dia tiandry vo ny teny alma rehefa inona ary tia tsisy azo atsika zany eo oe ndao fefetelo tika le lalana mitsofoka ndao aloha sotara be eo tsika ka mbola niditra ihany ry nefa mbola afaka miverina ngetsika raha nisy zavatra mampanahandry tsy afaka miverina tsontsika fa misy rolary eo arindreo aiza koky marina hoe dia ahoana ny atao mandehana milamina foana aloha fa aza merikerika ndre oe misy olona manatona koa ngeky iny aza mikoropaka aloha andry olotsotra raha ny fandiniako aneny entoko vehivavy ty mifanena amintsika ty aloha lalana foana aloha zorona fa aza merikerika mihitsy aza vao tsara aloha fa very sady matahotra be ka zao kia misy banderola manaraka tsika fa nisy an'le madama mifanena tamintsika dia mety variana amin'iny aloha ry zareo mbola misy namany hafa koa nefa ho aloha ao ka mingavy andria mba tsikoropaka fa mikitra tsara ny tanako foana aza fototra mihitsy ndao ary rento koa fa misy rola hafa reo alohantsika reo aza mikoropaka mihitsy ho andry tena nidiranandro tsika roa marina reny an'izy rola tohatra ny tsy nahitatsika kory fa nahoana ary oe lozakia fa misy inona efa hoe aza fototra ho alo ny tanako mbola fotsitry ndry ihany ka latsaka ki montre koa sady avindry avelako any ary ve ka malaky tsy ireo fahitandry zareo tsika matahotra kia tsy jany eto ka hoe eto ara tongotra mingaly mingaly na fotsiny masina ny tanako tena sisy nyritona nandositra osy ty marina fa reny manenjika azy reny le rola dia io fatratra vonjeo
Fa efa nanahoana izay ilay sandrindrina ratra teo aky? Tsy naninona tsony. Mbola tsapako mangidy firy foana kely. Zany. Mba aloza koa reny nahazo antsika reny ka. Niteny ty sady naratra ny telefona sy ny vola kely lasany ihany. Tena hoe andro miditra e. Mbola anao déclaration amin'ireny zavatra vereny koa zao za. Tsy hoe ny mametsiny aky za fa efa mba nanafatrafatra kosa angeky za hoe aza votsitra mihitsy ho any tanako e. Fa aza manandry fa nisy ampahandrisaka nataondry zareo eniko mety hoe atratrarana azy. Zany. Mila miresaka ny responsable atao ampianarana fotsiny a. Dia mbola aza manao déclaration zany koa aloha fa mbola any ny zavatry ndry. Fa resaka inona aky? Fantatry ndry zany hoe izy reny bandy reny. Za koa moa efa dotony taona dia tsy nisy zavatra niditra tamin'ny lohako tsony mihitsy. Hoy tandry eo ihany ny marina momba an'iny. Fa ahoana marina aloha ity e. So dia lasa mpaminany ara sa inona? Toa mahafantapata-javatra fa hafa izany foana. Fa mbola tsy mahatokony herika ihany ve ndry ity e. Fa hery avy aiza nefa e. Sa herin'inona? Aza vao fa tsy mazavy amiko mihitsy ka. Raha ny tena marina aky dia hitoeran'ny zavatra. Hitoeran'ny zavatra? Zavatra inona? Toa hoe zazavavin-drano no izy ilay olona nanantonako. Olona nanantona ndry izy aky dia oviany izany? Tamin'ny herinandro e. Ay nandeha tany amin'izany olona izany dia tsy niteniteny mihitsy a. Ka ny zavatra momba manokana aky ilay izy dia tsy tiako fantatr'olona. Na za namandry akaiky aza ve? Eny e, manany ihany fa mananjoanana ny vie privé andringa ndry e. Dia tsapandry tokoa ve fisiny io zazavavin-drano ao anatindry ao? Tsapako ka. Ary misy ny olona tiany dia misy ny tsy tiany. Ohatra izao hoe sitraka. Efa nahazo fampitandremana avy tamin'ilay zavatra tato anatiko foana fa tsy nirarahiako. Hoe tsy azo itokisana izy. Dia tsy nenoko moa fa dia ireny ny arahana hita ireny ny vokany. Olona efa manambady aman-janaka ty izy. Sady tsy natao hiaraka mihitsy koa ngamba k'izay a. Isaky ny mba mandeha mivoaboaka any angeky izy sitraka tamin'ireny ka tratran'ny oram-be foana e. Ay ve nisy an'izany koa e. Fa zao za vao tena resy lahatra fa misy zavatra tokoa atao anatiko. Ary sarotony be amiko le izy. Ndry ty zany raha azoko tsara tsy azo anaovan-dratsy. Fa ngaho ndry mihevitry ny anao ratsy aka. Ndry koa zaniko tsy tonga dia raisy-potsiny eto ve? Fa tantara koa aloha ka tantara reny nitranga taminay reny a. Marina mafy fa tena hoe nahita ny tsy fahita. Sady ny tena loza dia ay sécurité an'ny université sy sécurité an'ilay banky tao ambadika tao ihany hono ilay miraitsy kombakomba manakana sy manenda kolon'ny lalankely iny. Tena hoe olona materitreritra. Niseho araka ny lazany ihany tokoa marina sady mbola tany amin'ny zareo ilay portefeuille-ako. Tena hoe kiala kely be mystère iny. Tianao ilay sakafo? Tena matsiro be. Fa tena sura ve aloha bebe fa tsy nisy henan-kisoa ilay loaka teo ka. Eno kosa nge fa niteny hoe tsy tokony hihinana henan-kisoa tsony tsika ka mbola omeko henan-kisoa ahoana indray ary. Enombo reny. Fa mba manontany fotsiny ako. Ohatra ny hafahafa izany mantsy ny fahatsapako ny tenako. Hafahafa? Andeha hamonjy fandriana mihitsy aloha za bebe ka. Eny ary, tafandrimandry ny zanako. Tsara mandry bebe. Fona aminao aloha ry zanako fa nandainga. Nasiako henan-kisoa kely mantsy ilay loaka teo. Ny marina tiako ho hita dia hoe inona no mitranga rehefa mihinana henan-kisoa iaina. Bebe bebe. Ahoana izay anaka? Tara fifoazana be nge ianao izany androany. Oe, Sa tsy salama ianao? fa firy aky izao? Amin'ny 7 ora maraina. Ay, toa efa atoandro be. Fa vao hitako hoe tsy tafafo bebe dia efa nikarakaraiko nge ny sakafo maraina e. Ay, Soa fotsiny fa tsy nianatra izay andro ay ay. kosa.
Iaina, ahoana izay bebe? natory tsara ve ianao tamin'ny alina? Tsy nisy nanakotaba? Fa inona no mahatonga ny bebe anontany an'izany? Tsy zany mantsy fa tsy nirian-javatra indray alina. Tsy haiko hoe tamin'ny firy anga iny. Misy manindry mafy ohatrany misy manakenda mihitsy aza indraindray. Avy eo nahita olona teo an-tongo-pandriana nijery sady mampitandrina zany le izy. Ory bebe nitovy tranga tamin'ny mihitsy ange zany. Nga? Fa tsy haiko hoe taiza ary zany na tafihinanantsika henan-kisoa. Rehefa mihinana henan-kisoa mantsy no mitranga no ohatran'izany. Ay ve? Fa inona hono no ifandraisan'izany ka? Ozy Monsieur Simeon le natorin'ny bebe ino hoe misy zavatra hono ato anatiko. Ary fadiko soa le izy. Dia izay no nahatonga ny laza tamin'ny bebe hoe tsy tokony hihinana henan-kisoa intsony tsika. Ay ve misy an'izany koa e? Dia zavatra inona hono retsy? Toa hoe zazavavin-drano hono fa tsy haiko izay fahamarinany Mety ho marina izany ka. Le andriam-bavy razam-bentsika tamin'izany koa nge hono ka nitoeran-javatra dia izay hono nahatonga azy navita ny tsabolona sy ny sisa. Ka za koa nge zany mety hoe mahay mitsabolona le. Azo eritreretina fa mila haindre fotsiny mitrandraka azy. Fa iaina, mifona aminao Fa inona no tokony hifonan'ny bebe amiko ka? Rano marina dia nasiako henan-kisoa le lokantsika mahaliana hitsapako anao. Izay? Fa maninona koa ary bebe no mitsapatsapa ohatran'izany? Mifona Zao tsy zarero ny vo fa ianao koa nge. Efa hoe mifona ho ahy efa fantatro izany hoe tokony tsy ampihinanana henan-kisoa mihitsy ianao. Mba karakara kely eo aloha retsy fa hitaboka kely eto ihany aloha Tsy meloza marina. Kiala, efa dilangela fiam-potoana amin'ilay volan-kiala iny Dia maninona nefa e? Dia maninona hono adala mihitsy kiala kely ty. Ka inona ary ny tianareo teneniko eo? Tsy mivaky loha akory ty indry. Aiza ny ahita ny lonan'io volan'olona io? Angakiala efa nitaky? Mbola aloha saingy mety efa ho avy eo izy efa tara ray volana nge. Valio fotsiny hoe tsy misy ka inona ary nataonareo eo? Rehefa tsy manaiky dia ataovy amin'ny fanaovana azy foana. Iny nga dia andairan'izany raha tsy ho tana fady manana mpiaro matanja be mantsy kiala iny araka le nolazaiko andrindray andro re. Mpiaro matanja be inona? Dia inona ilay fady azy zany? Henan-kisoa ne. Rehefa mihinana henan-kisoa vao mandaitra amin'ilay zavatra ataoko. Ay ve? Fa kalan'ora nga hono sa vazimba? Faty mitsangana rianina. Tsy izay tokony havaly azy koa moa no heverina fa tsy eo koa indriny be kesikily eo. Efa me conseil nareo teo milaza hoe tsy mandaitra aminy zany. Tsy akisono zany. Valio boraingina ny nama. Anga io misy taratasy mifanaraha. Anga izy tirikala dia manjado ka hoe valio boraingina dia vita. Heverindrianaiko mora foana amin'izany izy. Surtout le raha fotsy be io. Tsy anaiko koa nefa izy dia anao inona e? Manana merenana azy ary ve nareo Ka na midika hatramin'ny tenako ary ve ahita n'iny raha tsy hoe mivoakalina matetika. Zay indrindra. Valivalio amin'ny fotsiny. Aza mivaky loha be amin'izany. Tena nampidirindrikizo mihitsy ka. Zao tamin'ny ray indri fotsiny le resaka. Neny kizo ahoana ary? Ny avenirako ane no ajoe amin'io e. Aleo fa vao poinseo atonga dia. Nendry mbola zavatra be rizariza be ko inona. Sady raha nisy nanindry vola amboniny iny zany dia taraiky eo ndry. Mba pozitiv eo koa ilay laify ry neny kivy aminareo firenena raha ohatra izany foana ny toe-tsainareo marary be ny lohako amin'ity trosa be an'olona mitsikitika. Kialadaly ty ohatrany tsy mivaky loha mihitsy. Ivaky loha ary dia anao ina. Tamena ary ve irehatra. Kiala iaina efa ko ihany fa ny vava le raha matobe io sy dadanareo no tena mahakamo manimba fihavana ne patati patata dadanareo nge ka tsy maharaka an'izao akory. Raha fantan'izao tsy nanaiky an'izao mihitsy izy nareo koa ange mikoropaka be. Le olona raha tsy mitaky akory. Ka iandry azy itaky zany tsika vao hikoropaka. Ny tena mampiasa ny saiko dia sao tantarainy bebenareo amin'ny dady io resaka io.
Zay vao tena hoe 3e guerre. Nareo ve tsy efa zatra miady amin'ny dady efa ho isan'andro vaky izao. Leo andriako aka tsy ravina tsy. Ramamany ramamany ay ve saondry ariny ty mampilelalela be. Efa antitra dia somary tsy dia maheno fa elako tsiny. Inona koa mody marenina fotsiny nareo. Odrairy saondra kefa hoe tsy henoko sady be dehibe koa ny olona mitondra ny anarana hoe raha mamany ity atsiny. Faly tsara zany zao nareo fa tanteraka ny sitraponareo. Misy inona loatra ry saondra. Inona no mahazo anao ny tonga dia aviavy be ohatr'izao Za azo ho tianareo adaly eo aza vao fotsiny fa tena tsy misy azoko ingeo Inona moa no inatsanatsananareo any amin'ny mahandro izay resa-bolantsika ty. Zao ny anay aty be tsy vita noho ny nataonareo ihany. Faly zany zao nareo amin'izany. Ondray nga moa zany le izy tsy tenerana anareo ny vady everiko hoe efa fatany dolo ingeny mahakasika an'ireny. Za koa iraka fotsiny ilainay le vola ambalena ny tany any ambanivohitra dia izay no nilazako any mahandry. Tony tena raha matoa be mitonatonana mihitsy. Mahatsiraviny zany raha olona. Mba lanjalanjao ihany ny vavanao saondra. Aza dia mifamingavinga ohatran'izany tsika. So dia adinonao ary hoe ety atsena ingeny misy atsika amin'izao fotoan'izao fa tsy ao an-davatranonao Ka apetrako amin'ny toerana tokony hisy anao ianao rehefa tsy mahay miaina Mijabatsabaka amin'ny tsy tokony hidirana. Adalanareo ny ianareo vola be ohatr'izany ve dia tsy atao fantatry ny vady. Zany kosa ve dia tsy midika ho fanaovana tsinitsinina azy Tsisy hidiranareo zany fa afera tokantranonay Tsy izay moyen andokona an'io volonareo efa ila ho fotsy sasaka io no heverina fa hidirana lalina daholo zao kilaoty tsy atonina rehetra izao. Hita mihitsy tony hoe zao bavy be felonana mpampiady olona. Tena tsy ahamenatra an'ity marina ny andrirotra ny voloko ety mason'olona ety ka. Aleo manaja tena fa tsy hanitsam-boninahitra eto. Aleo aloha ody dia rehefa tony tsara ianao dia miresaka morontsika mihoatra Tsy misy mifampiresaka moramora aminareo zany koa eo Tsy ataoko vita moro zao fanalamba raka ataonareo azao Zay ranoatra any an-trano mione. Ay matahotra dia manao taridositra. Mbola aiza nefa ny anaovako an'ity Hifampitana tsara tsika manomboko izao. Ahoana? Inona ny andria azafady? Manahoana kia? Ono aky? Ao veninareo izay? Saka hitady azy Izy zany rindra. Maninona nefa ny tsy ampandrosoana Midira hono Za ihany rehetra bebe saondra. Saika mba misy resaka toko aminao? Hitondra valikafatra sa tonga dia ometsika amin'ny maherezy izy. Sady efa hoe tsy bebe zany ho aza. Antitra be oatra n'indreny be anareo iny anga fahitanareo Zao no izy ry mamany rindra. Efa nomeko fotoana malalaka tsara nareo hitadiavana an'le vola. Rehefa tapitra ny fe-potoana. Raha tsy tianareo le takiana na ahoana re raha tonga dia naterina le izy sady efa tsy naverinareo le izy mbola anangananareo ady ihany ny renibeako. Ka ny renibe anareo miditra amin'ny kiloteriko. Direction Andrio moa zany anatitra valinazy sa tonga hitakitrosa koa. Voninkiady be mihitsy anieny avako izany. Zao no izy ry aina. Matoa zay mbola tsy nakanina anatitra an'le vola dia mbola tsy manana izay zany. Rehefa manana izay tonga ny foana. Tsy misy andositra an'izay vola kelinareo Kely? Raha tena kely araka ny filazanao azy tokoa nahoana ny mihitatra ny famerenana azy? Ela be zany mbola tsisy lity tsisy. Nareo koa ngeny tsy mahandry. Aterinay amin'ny foana io. Manoatra kiny anananareo miliara ny olonako. Ray, fa miliara nga vao atao hoe vola en plus efa nifanaraka tsara tsika hoe après 2 mois ny averinareo le izy. Efa ho 3 mois nefa zao mbola tsy misy resaka ihany. Moa nisy taratasa fanarahana sy natao sonia nga tamin'izany. Gaga ianao. Efa napoziko soma tsara. Rehefa vita tokoa izay ilaina an'le vola dia mora kely ny mamaly azy eo. Sa ahoana ry bebe? Eo koa tsy misy fantsipatsianareo. Miandro nareo. Bon, rehefa tsy mahary dia andana mitory.
raha vo koa nefa ny tena tsy le vovavonika aminareo dia le manala baraka be. Zao ny sarovy very vola marina izany, tsy ampahantrana efiny, vetivety iny dia hiverina amiko. Fa ty kosa nefa nareo hitondra ozina ho anareo iny vola iny, tsy ahita fiadanana amin'iny izany nareo. Say tsy mandray ozina kizahay raha mandaitra ny ozina efa be dia be ny olona ny tsy vanimbaniny. Ok, fa tsy maninona, ny dia volako lava ny kilalao mbolo ela. Mandra-pio nary aloha dia misaotra betsaka. Maso avy ale misy mandeha fa mantoto rivotra fotsiny. Ohatra mandindona be kile andro ho avy angambo iorana io te hitsapa indray indry jereva voavakinareo hatramin'ny ety andohanay veky ndriky mahay ho avy fa mitanily ny any aminareo azy efa avy be zao. Way aky tena manaiky andria vo avy nandefa mesazy azy andrinay hoe avy be hoy ny oranany. Fa tsika roa koa aloha mila mandeha mafimafy au moins indry mba hoe efa ao anaty bus vao milatsaka ny orana. Fandringa tsy anaraka na mbola misy fotoana maika tsy maintsy ovonjeko aky dia andeha taxi moto za. Inona foana raha nikonkonono ny kisipitiany an-damosiko any efa impiry izay mandeha seul amin'ny foana. Ho hitandry eo foana aky besta. Miaiky anao azy ry tovovavy mistery. Rehefa tsy ara-ody amin'ny kanary indry dia izao hoe ahoana aky? Mba misy zavatra angatahako andry ity hoe za mba ampio aloha s'il te plaît. Resam-pitiavana indray izao bravo. Ok, za mba ataovy misaraka amin'Ambintsoa dia aleo hiaraka amin'ilay prof de danse de salon anay iny za mokia any rekako angaky izy ty atokotoko otra ny voatabika hoe esory ty dia soloa ihany ty sao dia verindriva mpanamboatra vita anary io indray indri aza manao an'io mokia tena tiako be nge le prof de danse de salon anay iny nefa tsy tia andry iny aleo ngeky miaraka amin'ny olona tia andritsy zay. Le prof de danse de salon anay koa ane tia so anenena na lahy aizaka indry nahita bandritsotra be ohatran'Ambintsoa na zoara kinge efa tsy fitiny dia mbola ho ampiana an'izany ve? Akia izay fotsiny aloha mba manampiana lasa manova an'ilay profinay foana zany za koa ky tsy tia ampirafy tiako raha mba misaraka moramora izay sy n'Ambintsoa dia amin'izay libra ny lalana. Tsy ampiolana kindry dia mitadika izay fotsiny fa matoky andria amin'izay reny aky misy bus dia mandeha any amin'izay aloha malaky indry raha tarany iny indry dia ela be indray vao misy ny orany ty fa manomboka amin'ny tsy taitaika. Inona ny lokorny eny? Valaka zany tomaina kely ery avy any. Inona kiny olana? Tsy korneny mandaitra ny ozy le kala tsy vaniny iny alako fato matsiravina ohatray inona daholo zany retsy misy inona hoe tsy poinsa tamin'le concours very fotsiny le vola sady oatra ny fikafikan'le olona fotsiny angehtsika rineny za mantsy mba gaga hoe concours ve dia tsy valy anatin'ny 3 volana ty aorina anga loza inona rety ilazain'ity kala kely ty zany ho kivy tsy haiko hoe isan'ny zanahary tompondriny fomba hoana zany ny hamerenantsika ny volana iny izay volany ary raha raiko inona za le tsy afaka concours mihitsy ny mahasosopaty sa fotsiny izao izay anaovan'ny dadanareo antsika rehefa enony izany iza sy iza ny tsy efa nindramana vola tamin'ireny izay mantsy le tena nampiady anay fa tsy le resaka raha fotsy be sy kiala iaina loatra fa za fotsiny mba te ilavaniny amin'ny zareo mety ataoko ihany angambarin'iny le seraray izay za kosa ary ve anay krisy tsy miady eo fotsiny sera inona indray izao zany
so mba hanao tao foana andray ary ndry ty e. Tsy maintsy mitady lalana hafa koa. Za kosa ve ozy izy neny dia anaiky an'izao. Sera inona aloha azy zany e. Tantarao aloha. Raha tantariko aminareo nefa dia tsy tenitenareo amin'ny dada. Tompy sekreantsika mianaka ihany. Teneno akilo dia hita eo a. So zava-dosa kosa ve de. Za zany tsy teny. Zay indray ndry. Teneno a. Hitaneny misy rangabe izay ho any a. Izy aloha zoky efa zoko lavitra be. Fa sady be sosona ambony toerana be amin'ny asany. Sady afaka mampiditra ao ampiasam-panjakana hono izy. De inona ny condition? So ndray hoe mila vola zao na izao a. Za aloha tsy mahademerda tsony a. Za tsy adala indry amin'izany. Rineny koa tsy misy idirana mihitsy. Maninona raha mihaino tsara aloha e. Le teo kosa ary ve aiky efa nahitan-doza de mbola inona ihany a. Ndry ohatra manao hevitra taingina be indraindraiko. Kalma aloha. Tsy azonareo le izy. Tazomy foana aloha le fahatoniana. Ka hazavao ary aloha e. Afaka manampy ahy izoky io raha maninona. Angina ary a de teneno fa sahany koa ve de tsy takatry neny. Anampy arabola sy ahatafita amin'ny fiainana hono izy raha ohatra ka anaiky hiaraka aminy. Zany very ty tsy kontiny mivaro tena. Zay mihitsy le saika tsy tenenako an'le izy aminareo. Nareo tsy mahay mandray resaka tsy mahay positive zavatra mihitsy. Manana PPS hoe efa tsy ve varo teny. Zay eritreretina amin'izay tsy ratsy be le sary ao an-tsaina. Manana papasaosy zany ndry. Tous les moyens sont bons ankirineny a. Raha izany ve nampilamy afika. Naonao foana kitindry tika. Anga de tsisy lalaka afaka ohatr'izany mihitsy e. Zay aloha mitsotra indrindra rineny a. Hita eo ny ambiny. Efa lehibe tokoa moa inareoko. Irin'olo fotsy agniry olo anojola. Hitako moa ny milaza fasahiran-davokala. Aika izany manomana an'ity surprise be ty. Tonga dia nasokatra trano fivarotam-panafody vaovao be vetivety teo. Ka na izaho koa aza ngiky dia tena tetra be ny lazany hoe nahatsangana farmasia izy. Arabaina anaka. Misaotra bebe a. Tadidiny Mengalo moa le hoe deputena mpanantena fa hanampihana tanteraka ny nofinofy kura sitrana le dadany. Ie, tadidiko tsara iny. Dia tena salama be ky le dadany ihany amin'izao a. Zany. Dia io zanany nampihana nokatra n'ity farmasia ity. Tena sambatra kindriko. Mahatsiaro sambatra retsy a. Mirehare amin'le zafy keliko. Ratsandrika rery bebe ny avitan'ny fianaranay roko. Aza fotsiny angamba ny hafalianay roa kely hivoaka dokotera Somatsara. Eno a. Amin'izay fotoan'izay dia docteur Miengaly sy docteur Iaina amin'izay ny antsonanareo fa tsy kala pompoina sy kala pisotsony. Amen na bebe a. Mbola misy firotoana tokoa moa reto zany sisa ny fianaranareo roa. Efa roa sisa fa io no tena heriny. Mahaleova mahalasana sombinaiko isany a. Mivavaka ho anareo mandrakarivo bebe. Misaotra rery bebe a. Vita ary izay fitsofandrano fa dia amin'izay andiha. Andao hita ho amiko. Atre, ary inona koa to mampisentro e. Miandriky ity fifaliana fa niany efa. Isinona nefa e. Ka ohatran'ny hoe raha bazoa be koa ndriky izara mitantaran'izany amin'izao andro fifaliana mandry izao. Efa hoe tantarao fa inona ary ty. Ka ny sarana ambintsonga eky izah e. Angaky fa tsy izay ve moa le miangavindry tamiko ka inona indray ary le mampitomany. Kamarary ekia, mbola tiako ange izy iny e. Zangery Mengaly efa niteny tamindry e. Fa ndry moa no misisika. Indry koa mbola malatsaina ihany ny olona. Ka ve ary lokalay e. Tena hoe enatra ty veriny ny fifantiany izy mianakavy. Tena hoe miseho amin'ilay. Kivy ihany aho hoe za ty taraiky nefa izy ty mitady ho tafa be.
tena manambola aloha kiala matoa nahatsangana izany farmasia dradradradrainy izany vetivety io tena izao misy le taim-bavabe ankiala tamin'iny tsy nampiotsina azy akory ny vola be any very taty aminay vao makarikala ny joro tsy azo nataony ininona amin'izao ary somba tsara sponsor kosa arikalan-daly io ka zangy efa niteny tamindreo hoe mahery vintana be ho akala ratsy io e mety manana PPS mahatohatohana koa rangahy io fa tsy possible zao maninana rangahy rehefa fantatrareo ihany izany point faible an'izany dia trandrahana fa za fe adala amindry efa hoe efa nitrandrahako fa mitolefika izy androany dia ampitso izy miverina matanja be indray ka tena ho tana fady arak'izay vita misy rineny velezina mafy misy fa sikenakenaina aizany tsy ho rerakeo ao fa hitako ny hevitra manao ao mama so ihany nareo fa tratrako teto latsahany fanahy masina angaty sa nahoana loatra tsy izany ho afa aniverserany dinara rapitso dia mba manasanareo mianaka izay anao fety kely miaraka aminay e rapitso asa zao raha ho afaka amin'izany aina fa izy mantsy mbola sahirana amin'ny fianarany sy ny fandaminana ny farmasia vaovao io rapitso angely aniverserany fa le fety atao amin'ny sabotsy amin'izay afaka ny olona sady amin'ny andro arivany atao fa firy taona rapitso tokoa moa izany dina 12 taona andrasary aloha teniniko izy raha afaka mba hiangavio re izy azafady fifaliana ho anay sy ho any dina any fa hatongavanareo na dia mba mandalo miarahaba sy mihinana gatao fotsiny aza re mo bediny mahandro koa raha tsy manasa anareo nefa nareo eto akaiky eto ihany eny efa eno izay fa rehefa afaka iaina dia tonga any izay mianaka izay ary aloha fa lasa dia mana tena fahatongavanareo ndao ary mba hafahafa kosa ny fanasany izany ka oviana koa ny mba nanasantsika tamin'ny aniversaire ny zanany za koa aza kimba gaga eno fa ozy fotsiny hoe mety andalan'ny fiovana sy ny fahatongavan-tsaina angamba ry zareoko ary sody koa sara dia nitereny dadabe mahandry araky ny lazainy dia asa re fa mazoto nefa ianao tsy tena hoe mazoto fa andalo fotsiny araky le teniny angamba za dia izay io Si poteri hamonulungo nangiri fananganulo eo kiaza mihafahafa vany sakafo nataolana iny reny endrery mamandrindra misy anakisoa verany fahitany bebe an'izao loko izao mamatibadika mihitsy ahy eto fa ohatrany tsy misy ka henana koa daholo sur bebe fa tsy hiteraka olana amintsika ny fihinanana andreo tsy haiko rehefa tsy mahamandry ny sainao dia reny mofomofo na salade de pâte reny hoanina efa nijereko tsara koa io fa tsy nisy mortadelle ay ndao azo hoanina sady to tsara endrika mampitehinana daholo izany sakafo izany fihineny faninana soma tsara na mba fantatrareo mantsy fa misy menakisoa daholo ireo sakafo rehetrarehetra reo hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra gato sy ny mofomofo rehetra misorana menaka kisoa ny molona ny akoho nandrahoana tamin'ny menaka kisoa ohatr'izany koa salade de pâte ny mayonnaise nafangaro taminy misy ny sisa eseo aizany tsy ho tratra ny sahondra nefa tsy mety mahita toro mihitsy amarina ohatrany reny hoe eto ampotsotsofoko reny izany mihitsy le mpamosavy izao mifanitika sy mirahery izao eniko foana na efa ataoko ao ambany ontana izany lohako na le hoe sorona tato ihany sao dia matiny ny asemporana eto ka ondray le vehivavy misavy fritapolo be ary nahazo namana ange izy izany reo zareo fa moalahoala eranotrano dia ino nitray fa manantona mo nitray mamonjy varavarana za hitako kahaka ao amin'ny hevitry bebe
In'ilay izy fa niakatra ny fandriana dia mihanika eto ambony koatra ny fanaony. Ny vatako iray manontolo amin'io tsy tafetsika. Zepotra marina. Tratrako tery. Tsy avy mena intsony a. Apio atombo. Tia mama. Iza le miantso vonjeo teo? Dia sanatria ve misy mahazo any aina ao amin'ny efiny eo? Aleo aloha jerena malaky ihany ka. Jesoa, tsy afa-mihetsika ange zany na dia kely montsy azy. Andray, mavesatra no vatako iray manontolo. Dia iza koa io mijoro eo afovoan-trano io? Vehivavy miantsaka sady misavorita-bolo be. Ino fa manatona ny fandrinako. Miezaka ny miteny ihany aho fa tsy mahatafavoaka feo mihitsy. Ino le izy fa nanatona ny lofandrinako dia manakenda vonjy. Mbola velona ihany a. Didina treako alia marina. Tena nataon'le zavatra lanaka teto mihitsy a. Izao efa mazava be. Efa ho amin'ny 5 ora maraina zakay. Tena ila tsy zakako ny tenako. Inona ary ny zavatra nisenako sonoaniko navo mafy ohatran'ireny. Tena teritra mafy tamiko mantsy le raha matonanao akanjona mpanjaka. Mijery tsara ny fomba nampisalian'le mpamosavy aho. Ezaka hiarina kely ihany aloha ka. Tena tsy vita e. Aleo forsena aloha. Zay. Efa ila ho afaka ny haiko vao tafapetraka marina. Tena efa lasa niantsena koa ngamby bebe. Ny hevitra ngamby izy hoe mbola rendrika be aho dia tsy mitairiny. Aiza ny telefoniko? Tia akaiky kely tia kaika. So fa mba mora raisina. Aleo andramako antsony izy ary aloha e. Toa tsy mamaly. Savy adininy ato an-trano fa toa mahary telefonina maneno ato an-trano a. Aleo hoe verenana antsoina aloha. Tena tsy mandray mihitsy bebe. Sanatria ve misy tsy milamina koa any aminy. Tsy dia ho ratsy ny saiko ka. Aleo ajoko farany ka. Raha mbola tsy mandray dia miangalo ny tonga dia antsoiko. Kivy aka. Aleo miangalo no antsoiko. Inona loatra rakin nahazo anareo? Nijaly rery tato nareo mianaka kely. Ahoana? Iantso dokotera ve sika sa ahoana? Za aloha efa mba velombelona e. Iaina zao ny hitako mbola malemilemo. Ka tsy azoko be ny aiko. Kely iza. Mety angamba ki dia miantso dokotera. Aleo izy ny andray tanana nareo mianaka. Asiaka makaty izy aloha. Mety izay hoe asaina makaty izay izy. Tena tsy ahavita hitsangana ntsiny ny zaiko. Monsieur Siméon ki antsoina fa tsy dokotera. Izy ihany no afaka manampy anay fa raha ny amin'ny dokotera dia mety hoe arerahana ny mahazo anay.
mba sevo makaty izy mba miangavo hoe Monsieur Siméon? ie le nanazavana ny mystero momba ao amin'ny repertoire koa ny numéroany. Ay, aleo raha iantsasy farak'izay aingana engany tokoa izy mba afaka kakaty. Tsara ny andro, balika sarika ho atsika ny masoandro. Tsara andro malika be tankorana be io ko tsara planeta hafa mihitsy koa misy anareo toka. Ai, tsy azo ndry le raha fa misy ndry koa tsy maraka film mihitsy farina be amin'ny papa sauce de taraiky. miaiky io azy zay tatarao aloha fatsy ao ary efa ho 3 andro zay modaka ohatra ny taratasy ao ny andry tsy tavavoaka ny trano teteziko ataoko malemy ohatry ny anana. ay kopia malay kosa zaniko aleo mihitsy aloha andraingirangy ao fanara-bebisa koa aza ve zany tarekiko raha bebisa mahatsangana ihany fa kiala iaina ny nataoko rodana be ao zay tokoa angamba vao tena hoe faty mitsangana. teo mihitsy aloha ny dimy aza tao mivoaka velona mbola mpiakatra degré tsika aza mikorapaka ndry. bravo neny hoe Ato ry zareo Monsieur Siméon Oay, tena reraka be tokoa ny fahitako any zany Manahoana aloha nareo mianaka e? De zao hitanao zao re Monsieur Siméon zao malemilemy zao e. Manahoana Monsieur Siméon? Efa nazavay mengalana ihany nazo anareo mianaka. Ndao aritsika tonga de hiasa e. Hitako mijaly loatra mantsy nareo mianaka. Akatony daholo ary aloha ny rideau e. Eny ary tompoko. Zay mipetraka teo amin'ny grottiny Monsieur Siméon de namoaka labosy vitsivitsy. Naretiny avy eo ary rehefa vitsy zay de nandrehitra emboka manitra indray izy. Maneto etoeran'ny trano ny fofona. Namoaka karatra izy avy eo de nipasohany ary namelarany telo teo amin'ny tany. Sokafy amin'izay hoe ny varavarankely. Eny tompoko. Ka zao ary n'izy e. Miaino anao zay tompoko. Tena tezitra mafy aminareo le zavatra. Ary sazy avy aminy miatra aminareo io. Tsy manana fiarovana avy aminy tsony nareo amin'izao sika miteny zao. Sazy? Fa sazy noho n'inona tompoko? Inona ny tsy nety nataonay? Satria nareo tsy nahatandrina ny fadiny de ny tsy tokony nananakisoa zany. Hitako moa izy nitazana tsara fotsiny. Ka zay ange tompoko ka efa elany tsy ninakisoa e. Ary tena efa mitandrina be mihitsy. Raha ny marina de voafandrika nareo ka nahinana sakafo ny karakaraina tamin'ny menaka kisotsinahy e. De avy eo mitsinjaka rehefa avalinareo satria maharefy nareo de azo natao amin'izay itiavany azy. Vina nefa? Eritrereto tsara. Le anniversaire. Le tamin'ny anniversaire ny dinary bebe tena ny fandrian'ny rindra sy ny reniny zany tsika. Tena efa napozipoziko ihany. Enzany ty marina. De raha azoko tsara zany de ry zareo koa le manindra antsika amin'ny alina. De tamin'ny fomba hoana ny nahatafidirany tato an-trano nefa aza ny varavarana nidy tsara daholo inge. Zareo tokoa le manindra anareo amin'ny alina. Saingy tsy mivantana. Le endrika asehony sy le fanaharatsy rahany fotsiny le tanareo manindra anareo fa tsy izy mivantana akory mitafiditra ato an-trano. Fa ny mahavariana fotsiny de hoe taiza ry zany na lalanao hoe fadikisoa iainy e. Ohatra nareo hoe manatona fa tia lalazava miafina ihany io e. De zareo koa manana ny olona atoniny zareo.
dia ena tokoa hoe izany tsy manana tsindrimandro hoe misy mianan-kisoa reto sakafo reto na hoe ohatraohatran'izany ka efa na mailomailo ahy ihany fa rehefa hitany masiko hoe tsy nisy henan-kisoa dia afaka ny ahako. Ay, izany menaka kisoa no nataony tao fa tsy ny henany. Dia inona ary izany no tokony ataonay amin'izany rehetra izany Monsieur Siméon? Efa nandry tamin'ny tany ravo isan'andro ihany ange zahay efa tsy nisy vokany. Voasazy ho anareo izy izy ato eo. Tsy ambontsony ny fandronareo amin'ny tany ravo fa mila miala ato amin'ity trano ity mihitsy nareo. Isy loza be hitranga mantsy eto. Lozina tompoko? Ça reste à savoir. Noho ny frantsay zay. Tsy hay izay tranga eto fa mila miala eto fotsiny nareo mianaka. Ka hiala ato nefa izay dia aizy any amin'ny havana ohatra ka fa iainany mila mitoka-monina mihitsy. Mitoka-monina hoe? Ie, efa misy toeran'izay any fandefasako ireo latsaboky hoe. Zay ilay antsoina hoe monsieur ressourcé, izany hoe maka enerjika vaovao. Somary mivoaka an'andrenivohitra ilay toerana fa tsy misy atahorana nefa. Ataontsika izany raha toka izay ny afaka amin'izao e. Sa ahoana ry bebe? Ie, mety ka za koa ngamba mety akany amin'ny zokinareo vavy any mahanoroko dia ianao izany mankany amin'ilay toerana nolazain'ny Monsieur Siméon. Fa toeran'inona tokoa aloha le izy? Toeram-pialatsasatra angamba malaza azy e. Akoatr'izany rehetra izany dia mila mizatra mifady zavatra akoatran'ny kisoa koa ianao manomboka izao mba hampatanjaka hatrany ianao. Ka inona moa izany le tokony ho fadiako akoatran'ny kisoa Monsieur Siméon? Ohatra hoe tongolo gasy, ary raha tany tafavoaka dokotera soamatsara ianao dia efa tiany manala zaza. Ary raha misy mangataka an'izany aminao dia lavo. Izany manala zaza izany kosa aloha zavatra tsy mba ho ataoko mihitsy e. Tena tsy maintsy hoe aty amin'ny restaurant izany zavatra tindry atao amiko izany ndresany. Tsy hoe izany re fa tsy tiako renin'olo-kafa, indrindra fa hoe dada. Tenenao amin'izay ary fa tsy sady hoaniko ihany aloha no misao Ie, sady hoana aloha. Zao le problème. Be voka. Be voka dia tsy haiko hoe iza ny fandriana. Andrekako eo. Tsy haiko hoe papi ve, satria mantsy izy efa nampanantena hoe hitondra any an-dafy ka raha ataoko hoe tsy izy dia tavela eto Inona kely hoe rindra? Zany ty tena zaza mivady-kiondana mihitsy mba mitenena koa nareo moramora be olona be angeto e. Tsy hitako izay mampitabataba nareo eo. Dia ahoana raha tsy manaiky izy ka? Izy koa ve dia ino hoe tena zanany io e? Ka le izy koa ange tsy fantatritsony iza ny tena rainy. Kialadaly ty tena manao horaire de débutante. Nahoana raha apitsika an'izany e? Na farafaharatsiny iandry ny tazomina. Iandry izany efa filma lany daty e. Efa oviana izy miala teto tanà. Dia raha tsy manaiky ary papi vazaha be tsy mifora dia ahoana ka? Dia ingapepe aisa indray dresenako. Tsy azo indry amin'izany ho any ny olona. Tena solution hafa jerena. Efa izay no ataoko aloha. Ny lako fanampiana aminareo fotsiny dia aza mikozy bobaka aloha. Ahita loza mikialadaly ty mihitsy marina. Zavatra soroana ve aky dia mbola hijabahanareo ihany. Tsara kosa aloha dia toerana natory Monsieur Siméon ty e. Tena hoe mampilamin-tsaina. Sady tsara fanabe daholo ny olona ty. Nareo tompo-toerana nareo vahiny. Indrindra moa fa hiainjo. Tovolatsotra sady malemy fanahy. Raha marina ny fijeriko fa toa maneho fitiavana be izany daholo ny vitsiny amiko. Izy koa aloha mahafinaritra e. Fa za mihitsy tsy te hiditra amin'izany resam-pitiavana izany intsony. Mba manahoana ary izay bebe any amin'ny razoko vavy any. Ary kiala mingaly.
Mba velona ihany ve iny tsy misy aty koa moa manano sarotra be ny réseau dia zary zahera mba tafaresakako fa ny fampiresahana farany fotsiny dia hoe aka aty hoana izy rehefa tapitra ny fotoana tokony hijanonako aty dia amin'ny herinandro izany sady efa tena ao tsara mantsy raha ny fahatsapako ny tenako tsy misy ahina intsony. Andrekako ae ve nisy olona tao arinako tao oe azafady raha nanatranao efa ela ihany nanantonao anao teto fa ianao moa variana be dia tsy nahatsikaritra ny fisiko mihitsy. Tsy misy tsinika mbola variana nandefa vinany malahelo ny any tanàna. Tsy dia izany loatra ka fa inona tokoa ny tena nandehana ny endso taty azo fantarina ve? Raha ny marina dia mitsabo tenao amin'ny monsieur cinéma ihany koa dia izy nanorana an'ity toeranyity dia manaratra makamaka rivotra kely so koa mba miaingana ispiraka ka asoratra tantara vaovao Nga ianao mpanoratra tantara ka? mpanoratra tantara amin'ny radio reny tsy hoe antonazy akory fa pastan hay ve ao ary mba soratany tantarako fa mampalahelo be hono sa mampime sa mampatahotra le tantarany aina? Mampatahotra be tovavy kely ohatran'izao koa ve dia ampatahotra ny tantarany tsy mampiny kosa aloha zany. Tsy haiko tsony re raha mampalahelo raha mampime fa mivadibadika eo fa za mpanoratra tantara izany tokoa nge amiko ka olona efa nahazo azo taona fa tsy tanora be ohatranao izao enao io izao tsy vao 20 taona raha be indrindra. Ary izy mahay maminany tena 20 taona tokoa nge za io tsy hoe mahay maminany loatra fa mahay masimasi ozy le namako izay fa nga iaina tena mahay manao mazi ka manana karazana tsindrimandry re za raha izay no ilazana azy tsindrimandry ohatrany ahoanandray ary zany sarotsarotra azavaina re mbola mianatra mitrandraka azy koa za io fa mbola tsy azoko baikoina le izy fa raha araka ny lazainy monsieur Siméon aloha dia misy zazavavin-drano ny ato anatiko dia avy amin'io zazavavin-drano io no nahazoko an'ilay tsindrimandry. Misy koa izao hoe olona tiany sy tsy tiany ve dia za ve zany tiany sa tsy tiany? Ianao ve? Halany mainty ianao oe fa tena marina ve aloha zany laingako kanjony izany tiany be ianao ka. Tiany be? Ary ianao koa ve tia ohatra ny itiavany Iantsy koa aza manao an'izay amenatra eo ka. Tena matotra nge zany lazaiko zany kosa mbola tsy te herika an'izany resam-pitiavana izany mihitsy aloha za zao rientsy fa mialatsiny andray kosa raha fitiavan'olon-droa moa le resahanao fa raha finamanana indray dia tsy misy olana eny ary tsy aneranao fa tsaro fotsiny hoe misy olona tena tia be anao tsy lavitra anao ono tao tsy valianao akory ny resako eny re dia ianao io tokoa moa zany mahay milomany be satria misy zazavavin-drano ao anatinao tsy ino ianao raha ilazako hoe vato alatsaka izao vehivavy izao zahay amarina vao naheno hoe zazavavin-drano dia tsy mahay milomano azoko ampianarina nge ianao raha mazoto fa misy dobo azo lomanosana ao ambadika eo ko saoty kosa dia lalina be tsy dia lalina le izy sady mino fa mora may kely ianao io zao aleo ary aloha za iomana kely efa anaingy ty ny taxi brosy fa zay ary aloha ry aintso
dia misaotra nanatitra mifampiresaka eo foantsika. Hitako kosa kay tamana be fa kay tsaratsara namana sy mpanatitra. Izay indray nareo aza dia mahita tenenina ho aho. Laingalainga kosa aloha fa tena be se be le aintso e. Nandry kosa ary ve tsy mba liana? Liana ve moa kitsa liana. Ny mijabaka kosa tsy azo atao. Jabaka ahoana koa kia? Bandy tamin'ny lamina be iny. Leo ambonanana kiza ka tsy te herika zava-boribory tsony a. Indray marina e. Nga efa hitandry hoe misy tsy milamina ke? Hitandry ny saiko mandafa ny foko manaiky. Tsy haiko tsony retsy a. Lefa namipetraka tamiko mandrisika fa zaki mbola tsy mazoto a. Tena mbola tsy afaka atao tsaiko le nataony andro sitraka na. Eny mety hoe keko ihany ny fitiavana fa tsy mbola zao kosa aloha e. Nendry kosa ataondry anaty spikera daholo ny bandy rehetrako. Bandy ray sy roa ve no nampomety. Indry koa dia mahita lazaina foana. Fa nilaza tamiko tokoa ngeky izy fa hosoratany tantara hono ny fiainako e. Ay koa mpanoratra. Dia inona hono ny atao titraka? Tao hoe voahodiny anony. Fa mety hoe hitoeram-pananako hoe masim-bava. Fa tsy hoe kala-panao mazimazia ve? Ndry ho aza mampimeka. Izay ilay tsy hafozako andry mihitsy izay. Ary mba nanahoana tokoa ny indrisin'ny monsieur le prof de danse de salon e. Efa napoizina kia. Fa ahoana retsy? Tsy nisy mipika ny tenindry. Anga? Lalaoviny fotsiny ny foko. Ay bandy be vehivavy be ny endriko. Alaika miverina tamin'ny Nambintsoa ihany a. Tena tsotra sady angeky Nambintsoa iny. Izay ane ho ahy. Monsieur danse de salon olako lambohatra be na ny poziny fotsiny arako. Tena hoe nanimba passeport tamin'iny fotsiny akizako. Tsy rara loatra kia. Tano akiny azo fa sarotra ny mila azondry. Eny kia. Fa mila metsika ho andry amin'le resaka haintso teo a. Ianareo kosa kiva lalany an-danitra no asiana sira. Oay, bebe ty miantso ty. Fa misy inona ary? Sa te anontany izy hoe efa nanaingitsika? Allo bebe? Allo iaina. Mila miakatra maika any Andrenivohitra koa dia antsika miona. Fa misy inona no hoe miakatra maika? Maty noho ny fahatapahana lalandrangy hono eky mahandry. Vadiny sahondra ve? Ye. Andrekako, fa nisy inona? Tsy dia arako loatra fa antsika mahita anazy. Lozy zany marina. Mahireza bebe a. Atao ahoana fa mpivahintsika no ety e. Ketraka sombonay koa. Mahandro faralahy aminay dimy menadandra ity ny lasa melohaka e. Efa izay ny anjarany. Fa inona tsara ondry bebe ny tena nahavo azy. Tapaka lalandrano ny atairana tampoka e. Izy koa moa efa be tension raha teo dia izao. Fa inona olona tena nanaitra azy ry bebe? Zava-doza nge retsy no trangy. Niady tamin'ny vadin'olona hono rindra dia nalain'ny polisy teo satria naratra mafy le ramatoa. Tsy izany ihany anefa fa niaraka tamin'izany lehilahy antitra izany koa hono kala. Hita faty tany anaty chambre nefa io rangahy io ka rehefa nataony fanadihadiana dia hita tamin'ny caméra de surveillance fa irindra niaraka tamin'ny tao. Mbola tratra tany aminy koa ny portefeuille an'io rangahy io miaraka amin'ny carte bancaire ny rehetra. Dia izay nyresy-potsin'izay ny fandrenesana n'izany rehetrarehetra izany nanaitra ny mahandry ka nahatapaka ny lalandrany dia izao nitarika ny fahafatesany izao. Tena zava-doza be tsoromatany ange zany e. Sany mihitsy e. Inona koa ary nahazo andrindry. Tena ninona ary nanao tao foana be ohatran'izany. Tena hoe fahafahambaraka tsy izy ohatran'izany rery izy roa vavy any. Tena hoe nitafy henatra mahandry izy maty io e. Zany indrindra. Miantso anao ny olona bebe a. Mamono amin'izay ngambontsika. Eny tokoa. Ataontsika mianaka ho eny.
izany eo ihany fa mba lasaiza tokoa totosaondra vadiny. Dia asa re na za koa aza gaga fa tsy mbola nahita azy ny sirana teto mihitsy ary iny zany antsoantso any ivelany an'izany ary mengaly tsy haiko fa atao hoe misy mpamosavotratra io raha niresaka reksisio teo. andeo hijery an'izany any Fonare olona fonare mamelany eloko e aza daroa anare olona fa mijaly maty tsara le venana ihany iny matatra bebe raha zana robe zao ny arana voaka lozy ny fianakavianindry bebe moa tsy nanaiko hoe alevina ny ampasandrasantsika sa ondra fa nalefa ny atanin-drasany. zava-doza kosa tiana fitsoniko tsy fampiseho masoandro enzana aiza ve ko fiandrasam-patim-badiny ihany no nandihizana tena hoe mpamosavy malemy ara-baky teny zao maty ny fitsaram-bahoaka ka nibaikeo ny odiny iziko tena enjana aloha reto zanany no mampalahelo mihitsy ry bebe. ny ray maty ny fiakaran'ny tosidra ny reny maty ny fitsaram-bahoaka ny zoky vavy matoa nahiditra pontsa tsy teeritreri-dratsy aho fa tsy reny nitrangy reny tokoa ve zany le zava-doza ny lazainy monsieur Siméon fa hitrangy eto ka antony ray tsy maintsy ny lahtsika na izaho koa aza angery tsy mba tonga sainy miaiky ny fahaizany ny olona iny mihitsy aka dia noho ny fialonana daholo ve ny nahatonga an'izao ry bebe zay zaniko noho ny fankahalany ihany ny vadiany ho mpamosavy nefa tsy etsony koa moa retsy kiala rindra ary mosaka tsy afaka nandevinako zaho angery bebe ny mahavoan'le mihevitra ny tsiotratry ny aloka ka manao an'Andriamanitra ho tsy misy mihitsy tena ny vary lavo kiala kely iny izy migady io nge hony heniko hoe be voky zany ka tsy hoe manendrodresy aho fa ny azo kosa azy efa raharano tadiavinako fa hamonjy fotoana kely amin'ny antso aloha zary bebe ay efa mamaraparana ny tantarako mantsony izy dia misy zavatra kely tiany anontaniana faraparany fa hoana tokoa aloha ny momba nareo reto endry bebe koa zany ho fantatry bebe eo foana re efa fantatro ka na reny fifampiatsoana tsy mety tapitra reny kosa za ve lasaka ndao re mangity marina tena resy aty resy data matapaka lalan-drano ny ditrako neno ny mato ny vonon'olona fa tratrana misavy inona tsy moa zany ny amiko manapitra tantara tia todiny nataoko daholo ve zao sa inona ozy ilay kiala fato mitsangany iny daholo ranga zao matiko tena n'io iny re olona aza velandositra iny mitaingina kifafa iny aza vela sidina re olona fa tsy azo etsony iny iny fa maty de marerana kifafany daroy am'izay daroy ny farana teo tsindrimandry nosoratany Toko Gérard Rabe Manantsoa sy Njara Soa Miora Lalaina Patrisia novelominy Oniaja Nirina Mirambola Anjarliva Lalaina miaraka tamin'ny Tainana Antenaina sy Arliva tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarliva no nana totosa